Nambarany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana mofo fana misy aza ny fahasahiranana amin'ny fampidiram-bolam-panjakana izay dia voafehy ny trosa ivelany sy anatiny ho any Madagasikara. Manoloana izay fahasahiranana izay eo anivon'ny fampidiram-bolam-panjakana dia misy ny paika everin'ny eo anivon'ny TCHIT hahafahana mamita ny taona 20 sy 2 Tsy vahaolana hoy ny tahirim-bolam-panjakana ny fanotana vola tsy misy antoka. Maromaro ny paika everin'ny tahirim-bolam-panjakana fa entina ny tsena na ny tsy fahampiana. Anisan'ny paika entina ny famerana ny teti-bola ampiasain'ny androm-panjakana samihafa. Raha ny nambarany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana dia niferana ho 7,700 izany ny taona 2024. Tsy maintsy hotohizana ny famerana hoy ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'ity taona 2024 ity. Izahay dia mbola vonona ary anao fanampy. Raha io 7,700 miliara le hoe gapy hitanay vaovao mandra-pahatonga ny faran'ny taona io dia tsy io akory io imposenay amin'ny taux de régulation fa tsy maintsy anao ezaka ohatran'ny fanao isan-taona izahay mba ahitady ny famatsiana sy azo vatsiana ao anatin'io zany. Mbola vao 3e trimestre napetraka ny taux de régulation dia efa be dia be sahady mangataka dérogation amin'io tokony hipetraka ary hoajainy rehetra i taux de régulation io zany. Ilaina ary tokony tsy maintsy atao ny fanitsiana ara-dravitra amin'ny sehatry ny solika sy ny angovo. Izahay tsy miteny mihitsy tonga dia androany dia avereno amin'ny tena vidin'ny solika sy vidin'ny jiro tena izy. Izao zavatra izao tsy izay loatra ilay zavatra tiany tahirim-bola vahoaka toy ny vahoaka ihany na ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy na ny tokony andraikitra ao anatiny tokony mba misy fanitsiana ara-drafitra kely amin'izay fanapahan-kevitra mahakasika ny intervention de l'État any amin'ny secteur pétrolier, hydrocarbure sy ny énergie io zany. Efa mba misy ohatra amin'ny taux de change dia efa mba tsy tokony zany 2000 ariary zany tsony no ampiasaina fa tokony mba ze efa mba miakatra kely zany na tsy tena mbola tena iverina amin'ny tokony ho izy ary. Nosoritany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana fa nisan'ny sehatra roa apetraka izy ireo lahara-pahamehana amin'ny fandaniana rehetra ny fandaniana ara-tsosialy ao anatin'izany ny fandoavana karama amin'ny mpiasa-panjakana sy ny fandaniana amin'ny fifidianana. Lahara-pahamehana ao anatin'izany fotoana izany aloha zany dia ireo fandaniana rehetra manana toetoetra sakafo na fiainana amin'ny andavanandro. Tsy haiko loatra mandika azy fa raha tianareo dia hoe dépense sociale na dépense à caractère alimentaire. Zany hoe le tena karama ao anatin'izany ny fisotrondronoana ao anatin'izany ary ireo bourse isan-karazany ao anatin'izany sy ze dépense rehetra mety manana fiantraikany zany any amin'ny fiainany ponina mihitsy zay. Ny fandaniana tena hitanay hoe tena ara-pahamehana koa ato aminay amin'izao toetra raha zao dia ny fandaniana mahakasika ny fifidianana zany dia mandeha ny fandaniana fampandehanana ny raha ilay vahoaka andavanandro dia zay vao mandeha reny subvention sy ny karazany reny ary farany any amin'ny farany any ny ataontsika hoe compte de dépôt. Araka izany dia azo antoka ny fandoavana ny karama mpiasa-panjakana hatramin'ny faran'ny taona 2024 araka ny nambarany tahirim-bolam-panjakana androany. Azo everina kosa ny mety hisian'ny fanitsiana ara-drafitra amin'ny sehatry ny solika sy ny angovo. Fanitsiana izay mety hitarika amin'ny fanamboarana ny vidin-solika sy ny vidin'ny angovo vokarin'ny jiramamy.